mitondra hery andro faharoa raha lasaina bavy malala ho tonoana aminao ny fiadanana Jesosy Kristy tompontsika ary hanome hery anao tokoa izy amin'izao androm-piainana iainantsika izao. Androany isika dia andinika loha hevitra mahafinaritra indray dia toy an'ilay nataontsika tamin'ny omaly koa amelohan'izany dia andaontsika hiaraka iombom-bavaka. Andriamanitra tomponay io, Andriamanitra tsy to lehibe, ankehitriny dia hiaino ny teninao indray izay ka sy ho fonay tsiraray avy ka ny teny izay ho renesinay dia ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainanay ary ho tonga famonjena amin'ny fiainanay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Ny avo indrindra izay ny loha hevitra hodiniantsika indray satria dia Salamo 120:2 indray sika amin'ity anio ity ao anatin'izao mitondra hery izao. Salamo 120:2 vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izaho hilaza an' Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay hitokiako. Izaho hilaza an' Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay hialofako. Zava-dehibe tokoa raha lasy anabavy malala izany hoe manana an'Andriamanitra izany ary mbola tombontsoa izany hoe mbola afaka miantso ny anaran'Andriamanitra izany, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra iainantsika tsiraray avy izao. Ao amin'ity Salamo ny vakiantsika teo ity dia misy anarana efatra iantsona an'Andriamanitra. Karazana anarana efatra iantsona an'Andriamanitra ao anatin'izao Salamo izao. Koa zava-dehibe ny anarantsika izany anarana izany sy ny hevitra fonosina izany anarana izany, satria ao anatin'ireo anarana efatra ireo dia anehoany ny fomba hiarovany ahy sy ho anao. Voalohany anatin'izany dia hoe avo indrindra. Avo indrindra. Ny avo indrindra dia iantsona an'Andriamanitra izy io, dia izao ny dikan'izy io, mampiseho ny mahalehibe azy noho ny izay zavatra tsarotra rehetra mety atrehintsika. Ninona zany zavatra sarotra atrehintsika? Dia rehefa miantso ilay Andriamanitra avo indrindra tsika, dia izy io lehibe lavitra mihoatra ny zavatsarotra atrehintsika. Izay ny hevitra ilay hoe avo indrindra. Raha lasy anabavy malala, ninona fitsapana misy eo amin'ny fiainanao, ninona fiaikana misy eo amin'ny fiainanao, ninona fahoriana, fijaliana mandalo eo amin'ny fiainanao, aza kivy fa manana Andriamanitra avo indrindra izaho sy anao ary lehibe lavitra mihoatra noho ny olana, fahoriana, ny fijaliana mahazo antsika ny Andriamanitra izay ivavahantsika. Ka rehefa miantehitra aminy isika, rehefa miantso ny anarantsika, dia hanome hery atsika tsiraray avy izy, hanome tanjaka atsika tsiraray avy izy, fa miantso anao Jesosy, mandona ny fonao izy mba hatoky azy, hiantehitra aminy amin'ny lafiny rehetra. Ao amin'ny Genesis 4:7-10 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe ho tahian'Andriamanitra avo indrindra i Abrahama. Raha lasy anabavy malala, efa nomenantsika ny tsodrano. Raha nomena ny Abrahama tamin'izany dia homenantsika ihany koa. Ho tahian'Andriamanitra avo indrindra ianao. Ary izany fitahian'Andriamanitra avo indrindra izany ka ninona zavatra sarotra lalovana dia lehibe lavitra noho ny zavatsarotra iny ilay Andriamanitra avo indrindra, satria izay ny hevitra ilay anarana. Raha lasy anabavy malala, ny anarana faharoa ao anatin'io Salamo 120 io dia ilay hoe tsy toa. Inona ny hevitra izany tsy toa izany? Inona ny tinam-bara ao anatin'izany tsy toa izany? Ny tsy toa dia mampisongadina ny heriny, mampisongadina ny herin'Andriamanitra hanoherany sy hamongorany ny fahavalo rehetra. Eto amin'ity tany ity dia manana fahavalo isika, dia ny devoly izany. Fahavalo tokana, mety hampiasa olona izy, mety hampiasa zavatra maro samihafa izy, amitehanantsika tsiraray avy, hanakivianantsika tsiraray avy,
kanefa tadidio fa manan'Andriamanitra tsy toy isika izay afaka amongotra, afaka anampy antsika, anoerantsika ny fakapanahy, anoerantsika ny asan'ny fahavalo ka tsy hanan-kery eo amin'ny fiainantsika ny asan'ny fahavalo. Tena mampahery izany teny izany ary tsy vitany hoe mampahery fa tena tsapana mihitsy hoe tsara ilay Andriamanitra ivavahantsika. Andao anatona an' Jesosy Kristy. Mety eza ho sasan'i Jesosy Kristy satria rehefa matoky azy isika, rehefa mety ho sasan'i Jesosy Kristy isika dia ho tanteraka amintsika ny teny fikasany, hanan-kery amintsika ny anaran'Andriamanitra. Anarana fahatelo izay hita ao anatin'io Salamo 119:2 io dia hoe Jehova, Jehova. Ny hevitra izany rehefa jerena ny Baiboly, Ray manontolo sy ny famakafakana ara-Baiboly dia manome toky antsika ny amin'ny fanatrehany antsika mandrakariva. Manatrika antsika mandrakariva Jehova. Eo anilantsika mandrakariva Andriamanitra raha lasaina bafy malala. Hitany io fahoriana mety mahazo antsika io. Hitany io fijaliana mety mahazo antsika io. Fa antsoa ny anarany. Antsoa Jehova. Antsoa izy ary izy ihany ny teny antsoa iaho dia hovaliako ianao. Fa anehoako zavatra mahagaga sy sarom-patarina izay tsy amposinao. Ary izy ilay Jehova ny malala ny hevitra heverana ho azy ianao. Dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Raha lasaina bafy malala. Eo anilantsika mandrakariva izy. Hitany isika io. Ny anarana fahaefatra ao anatin'ny Salamo 119:2 io dia ilay hoe Andriamanitro. Inona na tonga ny Davida ny teny indray teto hoe Andriamanitro. Dia ny dikan'izany dia hoe milaza ny famarinana fa Andriamanitra dia efa nifidy. Andriamanitra dia efa nifidy iombona tanteraka aminao, iombona tanteraka amin'ireo izay matoky azy. Rehefa matoky an'Andriamanitra isika, itokitsika ny tenin'Andriamanitra, ankafizitsika ny tenin'Andriamanitra, dia iombona tanteraka amintsika izy. Ary rehefa Jehova no momba antsika, tsisy atohatra antsika fa dia ananantsika ny fiadanana sy ny fahasoavana. Raha lasaina bafy malala, ilayntsika amin'izao andro mpiainantsika izao izany teny izany. Ilayntsika amin'izao toe-java-misy iainantsika izao satria efa miaina amin'ny vaninandro farany isika, amin'ny fotoan-tsarotra farany isika. Andao atoky an'Andriamanitra. Andao hitady an'Andriamanitra. Andao hiaraka amin'Andriamanitra ary fandriako anao. Ombanao manokana ny Andriamanitra. Andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ianao satria miaraka aminay isan'andro isan'andro. Andriamanitra, mamindra fo, mamelany elokay tsiraray avy. Eny, na ny any an-tokantrano manaraka izao fandarana izao, aneho ny fahatsaranao izy ireny. Andriamanitra, kasio ny fonay tsiraray avy. Atsapa izany fitiavanao izany ary aoka ho azonay antoka isan'andro isan'andro fa ianao dia eo anilanay mandrakariva. Tompo malalo, mety misy manana olana ato anatin'izao tokantrano izao izay manaraka ity fifandarana ity. Ianao ny ho tonga vahaolana ho an'ny tsiraray avy. Koa ampianaro anay mandrakariva ny tokony ataonay ary omeo anay hatrany ny fanamasinao hitari-dalana anay, ampahery anay, hananatra anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana izany vavaka izany. Amen.